miantso ny malagasy rehetra ao anatin'ny fitoniana ary satria vitatsika nanao fidinana voalohany tao anatin'izany fitoniana tanteraka izany a mino fa tokony atao ohatra ny Madagasikara amin'ny fivoahana amin'ny crise zay nalovantsika. Maro ny firenena afrikanina zay ady vondolona matsiravina no nefaran'ny fifidianana fa isika malagasy kosa dia tokony fahendren'ny malagasy rehetrarehetra ny mpitandro ny filaminana ny tokony araiky tsatsikajiny mba ampirindra ny fifidianana araka ny tokony ho izy ary mba hiandry ny vokan'izany fifidianana zany raha riva sy mandritra ny ao amin'ny fanisambato ary mandritra ny valiny vokatra ofisialy zay ho azo eto amin'ny firenena. Zay ngamba ny teny voalohany. Ny faharoa ny teny hoe resaka CES ozy izy ianareo teo tsara ho fantatsika fa fitantanana iarahana no misy ankehitriny zany hoe fitantanana ao anatin'ny fitondrana tetezamity. Ao anatin'izany fitondrana tetezamity zany dia maro ny lalàna navoaka ny fitondrana tetezamity. Ohatra anankiray meko anareo aiza eraky ny firenena eto antany misy ohatra hoe olona mananjo ilatsaka, olona mananjo ofodina fa tsy navela ilatsaka sy tsy navela irotsaka ofodina. Teto Madagasikara misy an'izany. Ny tenako dia nosakanana tsy navela nilatsaka anisan'ny ofodina ho filoham-pirenena fa noho ny tombotsoa ambony ny firenena malagasy dia nanaiky an'izany ny tenako. Nandefitra ny tenako zay zany ny zavatra ray tsy ao anatin'ny lalàna mifehy ny firenena malagasy zany fa ekeny zany ary natao. Mikasika an'le hoe lalàna navoaka ny CES dia tsotra fotsiny ny teniko tamin'iny dia hoe ny lalàna mifehy ny fifidianana tamin'ny fifidianana voalohany, fiodinana voalohany, fiodinana faharoa dia lalàna mitovy ihany. Maro ny ministra nanatrika fampelezan-kevitra, maro ny reo atompon'andraikitra ambony nanatrika fampelezan-kevitra ka zay ihany koa mbola lalàna nataontsika tao anatin'ny fiodinana faharoa ity ka tokony ngamba mba tsy mila korontanina ny firenena satria ny vahoaka malagasy ankehitriny no tompo safidy dia ny vahoaka malagasy ny tompony feo ny tompony zay fahefana faran'izay hoe iza ny tokony hitatana ny firenena malagasy iza ny tokony hosolombavambahoakan'izy ireo dia miandry ampitonina an'izay valin'izay tsika zany androany arivo. Andriamatofilo ianao ve zany manaiky hoe na inona valiny voka-pifidianana eo dia tianao daholo? Amin'ny maha-demokratia dia niza mandresy rehefa mivahoaka malagasy no miteny hoe itony mandresy dia tsy maintsy ekeny mivahoaka malagasy iray manontolo zay. Misy ny afatra nataonao tamin'ny fifidiana faharoa ty talohan'ny fifidiana tsy mitovy amin'ny tamin'ny fifidiana voalohany iny antony? Ny anton'izay dia hitanareo fa zany teo anilan'ny candidat teo anilan'ny candidat na ho filoham-pirenena na ho solombavam-bahoaka. Zay ny antony tsy nanomezako afatra mba tsy ilazana fa mitanila ny afatra amin'ny mahafilohan'ny republikana izay nasehoko amin'ny vahoaka malagasy. Na zany dia miantso ny vahoaka malagasy mba ho tony ary hiatrika ny fifidianana ampilaminana sy ampitoniana.